Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 9 febroary 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny zoma 10 febroary 2024 amin'ny 9 ora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana fa hiangaviana trano isika mba ho mailo amin'izao taopahavaratra izao. Anomboantsika azy ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap-d'Ambre trano Capeste, anorana malefaka amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, Anonjabeny ranomasina ary ny avon'ny onja dia ho latsaky 2,4 metatra. Capeste trano Mahanoro, anorana malefaka, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 7,5 kilometatra isan'ora, Anonjabeny ranomasina noho izany ary ny avon'ny onja dia andidina ny 2,7 metatra fa hidina mendalina izany rehefa atoandro. Mahanoro trano Taolaniaro, andrahoana mitsitokotoko, ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 7,5 kilometatra isan'ora, mety hahatratra 8 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany atsimo, Anonjabeny ranomasina ary ny avon'ny onja dia andidina ny 2,4 metatra, hidina 2,5 metatra manomboka ny atoandro. Taolaniaro trano Cap Sainte-Marie, andrahoana mitsitokotoko, ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 17 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora, Anonjabeny ranomasina noho izany na mety ahery mihitsy aza indraindray. Ny avon'ny onja 2 metatra ary mety hahatratra 2,5 metatra indraindray. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie trano Cap Saint-Vincent, anorana tandrivo-drahona mety Arakotroka, ho avy Atsinanana amin'ny ankapobeny indrivotra ka ho 7 hatramin'ny 7,5 kilometatra isan'ora, Adimpanonja na Anonjabeny ranomasina noho izany ary ny avon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2,4 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrivo-drahona mety Arakotroka, ho avy avaratra Atsinanana andrivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 hatramin'ny 7,5 kilometatra isan'ora, mety hahatratra 8 kilometatra isan'ora indraindray. Adimpanonja ny ranomasina ary ny avon'ny onja dia ho latsaky 2,7 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana mitsitokotoko, ho avy Atsinanana andrivotra amin'ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, ho avy avaratra na avaratra andrefana kosa ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 7,5 kilometatra isan'ora, ho tonina adimpanonja ny ranomasina ary ny avon'ny onja dia ho 8,5 metatra. Amaranantsika azy Analalava hatrany Cap-d'Ambre, anorana tandrivon-drahona mety Arakotroka ny maraina sy ny alina, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 7,5 kilometatra isan'ora, ho tonina adimpanonja ny ranomasina ary ny avon'ny onja dia ho andidina ny 8,4 metatra.